anjarako. Tantara mitoy nosoratany Nono Razafy. Ho velominy Naina Rahaingomanana sy Christophe Rabearimanana. Miaraka amin'ny Louise Ravelsoa sy ny Viarandrinatoandro Nanja. Mandray feo Mamy Arvony. mandrindra ra teknika Aro mana tontosa Nanja Razafindrakoto. Mba tafavoaka alohandray andro any fa tsy toy ny omaly. Maly tena efa ho tamin'ny 7 vao tafavoaka tao ampiasana tao. Be loatra koa moa ny asa natao omaly zay. Pasoa fa ny fitaiko tamin'ny maraina ihany koa izay asa mahavesatra tao dia mba zay tsy dia maika ny natao teo ka tafavoaka aloha. Raha rija zao mbola taraiky eo fa mbola nitazomiko teo izy. Zako zany tena tsy mandry azy fa tena valaka. Ary alao andray bus eto e. Dia alao tonga dia avoaka zay atao frais. Ohatray. Toa tsy atao anaty posiko ange ny portefeuille-ko. Tena aza hita ka tiako birao. Leo aloha hivirenana any fa any daholo ny momba rehetra. Kay! Oay! Tena azafady fa voadonako ianao. Tsy naninona ianao? efa hita fa voadona mafy ny olona ko hoe tsy naninona tsy naninona sady jereo latsaka mihitsy mipoketrako. Tena azafady rehefa tena maika koa dia tena tsy tandroko hoe misy olona tao arinako e. Ao fa raisiko ny kitapinao e. Za azy efa saika ny anjera mihitsy teo mba mijery rehefa mandeha. Ianao maika any dia ny olona fotsiny domina mafy be ary eto te mipoketrako. Jereo fa naloto mihitsy le izy. Efa hoe azafady ho a. Ary aza dia sotonina re le poketra. Ary mba ianao andehanako fa maika ahy e. Eo ny mbola mibambany io. Mba masika koa zany raha vehivavy ka. Sady amin'izay dia ny sotoniny mafy ery le poketra fa tsy mba niandry hanolotra an'le izy. Raha reny angamba ny vady tena mety tsy menatry ny kasy tanana mihitsy ka. Oay, fa dia variana teto koa. Taraiky indray vao tafody fa leo andeha aingana ka. Vady, vahay ve elahy mbola tao e. Iveriko fevalasa ange elahy kay miara-taraiky any nefa mba niseho n'ilay tamiko ery tamin'ny atoandro hoe ody aloha. Laha koa letsy. Adiniko tato amin'ny biraoko letsy ny portefeuille-ko dia niverenako fefa andeha andray bus aho vao nitsapa fa kay tsy taty aposiko le izy. Dia zao tratralina eto zao. Fialanga efa ody. Vao avy tafavoaka fotoan'ny DG io dia andeha ody mihitsy fa sao alina tindra kioko. Ka andao ary raha andeha ody alahy. Ndao e. Ary inona ly ty mahalasa saina be an'ilay ty a. Tohitra n'ireny manan'olana be ireniko. Fa misy inona e? O le ty ry anjara. Anjara va? Ho anao hoe raha teo? 103.4. Ty e. Aiko ka tsy nisy an'olona azy zavatra nresahako. Tena mba havereny letsy fa tena tsy eno koa. Ny teny zavatra tamiko angay lahy teo e. Inona ho amin'ny mahalasa saina an'lahy io? Tsy zany letsy fa nisy vehivavy ny fandona tamiko izay teo a. Dia latsa-pitiavana sady ny akamako ve le ty. Tsy misy idirany mihitsy le dia. Ny toetrany tena mahazentana. Fa naninona olona ny toetrany? Bababo anga sa mafatifaty sa masosotra? Tena tsy misy amin'ireo mihitsy a. Vaona fotsiny zany ka. Elahy koa anefa ve aloha mba mahay toetrana sipa ihany e. Elahy saroka anatra ity. Saroka anatra ahoana koa re. Tsy izany fa zahay aly ity vao nahita vehivavy ohatran'izany. Izy tena tsara. Nga? Izy aloha tsy toy ny akamaroany vehivavy fahiana amin'ny tantara amin'ny onjam-peo ireny hoe lava volo be, maranidranitra endrika. Fa izy a fohy ny volony.
Kopoka ry angamba ny anarany ireny ie dia zarazara hoditra tsy dia lava be kanefa tsy fohy koa aloha tsy haiko letsy fomba ilazana azy tsy lety letsy kanefa tsy arakaraka ty endriny fa kay masika be voakitakita mihitsy aho teo tonga dia tsy nahatentsony ohatra fa inona ny fanondranana nataony lahy tantara hoe ka zao ay tonga indri oay mba nody aloha indray indry izany androany tena taitra be andriko ary tsy napoziko hoe efa ato reradreraka androany dia naleoko nody aloha sady tsy garda androany ay tsara izany dia akaina aloha fa reraka izany ka masitondry atsoko rehefa vita ny sakafo fandehana ry aloha raha akaina hitako sady tena ketraka be indry izany ohatra tsy tena te hinana androany fa sakafondrirery karakaraina ataoko ahoana ary ny zandriko iny fa tena mampiasa ny saiko mihitsy ity mahazo azy tsy mihinan-kanina na mihinana aza dia zara raha intelo ny sotro dia izay izy toa miovaova be izany mbetika mba miresaka mitsiky kely ihany mbetika malokendrika sy manjombonjombona ary matetika aza dia lasa saina sy varim-bariana toa tsy misy mampiraika azy na ny zavatra ato an-tranona ny any ivelany nisy fotoana izy izao mba noetiko nandehandeha ny alavolo fa dia toy ny hoe vatana be mandehandeha very fanahy izany no niaraka tamiko tena mijaly ilay zandriko nefa tsy hitako izay fomba nampiana azy aleo anamboarako paty amin'ilay tiany fahiny ireny sao dia mba hihinana ihany izy ary aleo karakaraina aingana ny sakafo dia mba akaina ihany koa fa tena reraka koa io ka sady atory tsara iry izao fa nasiako odimoka franskol samy alota ao anefitra manorisory mihitsy rehefa lehinao efa rendremana iny maheno moka miodiody menimenina ao atsofinao ao tonga dia lasa ny torimaso sofa nisy ny odimoka franskols inona indray izao mahalasa saina n'le ty eo zany ka tena ohatry ny vatakazo ve le ty mibandy atao kaiky ny lahy eto tsy resahan'ny lahy mihitsy sa mbola any amin'ilay sipa indray ny sainy lahy lahy koa letsy tsy haiko letsy fa toa lasany amin'ny foana ny saiko efa ho tapabolana izay fa tena tsy haiko zay nge hoanno ny lasaiko anareo hoe babonareo hoe somareny eo le tsy alafatsy eo dia faly ny andrabiraby io okay fa mba ohatry ny ahoana loatra ary zansibo zany ny tena potika nyty bandy akamako ty mba tena tiako hita mihitsy letsika sao dia mba sipafobla be aloha zany nareo mantsy tsy dia mbola mananatraikefa am'izany resaka sipo zany ko tsy manana traika efa hoana ary na dia tsy dia miraika amin'ny resaka sipa aza angely etsy zao bandy zao dia tsy hoe tsy maharaka mihitsy kiraha tsotra lahy hoe zay sipa mandaliko eo ambany maso lahy dia pezina daholo ny sipako moa amin'izany voasaromenareo kely dia efa raraka trais rizangely tity mandalo ny atanydrany sambobosité aloha raharotona sady efa manambady ngely ty ka sady tapatongotra ny voaramaso ny fihetsika rehetra aleo aloha mibandy manalazy kely ka tsy mety amiko lesy zany zany no mahatonga tsy dia miraika amin'io resaka fitiavana FM 103.4 fa ndraso aloha hely ty fa misy inona ly ty inona nanaitra ny latampoka teo ry apitatsika rily ty le vehivavy le sipa mambaba ny lavy aizy zany hoe io amin'ny sezavato apitatsika io izy rery no mipetraka eo apita io aile ty anjakely ary le ry izy zany
atao matoram-pitoerana ity ty izy sa marary io hoay tokoa letsy tena tsy haiko letsy e ndana ity jereo fialako zany tsy okazy ange zao iresahana aminy ndana ho raha za manosika lafa efa hoeny fa maninona tokoa ary ty tovovavy ty tombo fembena mila enjery eto amin'ity sezy ty e za ve tena marary izy ty e aleo aloha anytaniana azafady ange mademoiselle ohatray tena tsy mamaly izy marina ory tovovavy marary angah ianao ino fa nijery fa iza koa tony izy ianao FM 103.4 fanahitatrake fa ny olona mbola makaina tsara zao oadray marina mafy aika olona mamy toy ny veriko fa marary tsy napoziko hoe ty tovavy ty no toy zao ka manina tsara mama no tsy misy mamy zany eo so de non mam non c'est pas moi non oui fa to Chérie marina oay tena mironjona teo amin'le sezy izy marina leo elana fa so lazay ny olona fa nataoko inny eo ty ka ory le ty fa nataon'la inona ty le sipa fa totorany eo am'le seza miresaka angeny nasaiko nataony lafatsy hoe nitoranina le ty tsy le FM 103.4 toraniko zany le tsy izy fa sipa mamo io mamo fa mamoana koly ty mba tsy napoziko tena jery sipandray la tamin'iny ndray zany mareniny eo le tsy elahy tsy haiko fotsiny zao de hoe inona ny tokony atao amin'io fa nisy olona nahita le nyresaka taminy teo de tsy tiako sao de lazainy ny olona fa nataoko inona teo io ka avela fandao iapsa am'ty andro efa hariva ve fatadaviny la atao inona io sa hoentinaiza zany izy io andao jerena ao anaty poketrana io fa sura fa tsy maintsy misy ny adresiny de apetraka eo ambavahadiny fotsiny izy de mandehtsika ndao ndray ariko banda mitady problème allo ala no misavany poketrany ary raha zao no mitoy de vitako ihany ny asako androany mety mba hisaka fatoandro alohandray androany de afaka manomana le proposition nasainy tv natao zay ho présentena amin'ny fivorina amin'ny zoma iny tena mety zaka ary mba nanahoana aloha ary zay le tovavina velana teo amin'le fahavahady teny Andraharo iny enjana kolony nahazo anay rola tamin'ny fitadiavana ny adresin'le vehivavy iny tsy hitanay ny karapanondrony de le karne kely hita tao no nahitanay adresy de naterina tany fotsiny tsy hay akorina tena adresiny fa de rehefa hoe olona mety nahafantatra azy fotsiny de zay de navela teo raha nisy nahatsikaritra azy angamba de mety notorin'ny olona eny mety ho tratra ny fitsaram-bahoaka teo ary misy miantso angia zany ohatray mba iza ary izy zany FM 103.4 mbola vaovao amiko mihitsy aloha raisina ahitana azy allo
Manahoana? Fa izaka io azafady raha tsy mahadiso e? Fa izy ianao azafady? Ianao no miantso ka ianao indray no manontany ah. Tsy azoko. Matoa ianao miantso dia mahafantatra fa za zao no tsy mahafantatra anao ah. Ka za nge tsy manontany hoe izy ianao fa hoe iza moa ianao no nisena natitra tamin'ny sabotsy. Fa nateriko ahoana moa ianao madama azafady ah. Aza vao fa tena tsy azoko ka. Za le vehivavy naterinareo teny Andraharo iny. Izay tsy tranoko akory na nateranareo aho. Oay, izy olo le vehivavy naterinay. Ary fa taizako aloha nahalalany laharako e. Ay, fa taiza aloha no nahazoanao ny laharako fa mba mahagaga zany ah. Tonga avy eto amin'ny maison de l'art malagasy eto Antanimena fa ato miandrainao. Amin'ny 12 ora sasany tsy diso an. Zay. Fa ohatray tena nitapahany marina. Eny Antanimena hono. Sofakaika. Aiza ho aiza ary zany izy. Fa ahoana koa moa zany no ahafantarany ah. Sary dia ho tadidiny kanefa izy aza mamy be tamin'iny. Dry, fa kay ve misy an'izao ety Antanimena ety e? Tena mbola tsy mba hitako mihitsy zao ah. Tena hoe toerana falihan'ny mpanambola izy zany. Ilay onjam-peo tianao. Misy cocktail mihitsy aza le fampiratiana. Dia toy izao foana ve zany rehefa misy fampiratiana ety e? Sa Manao ahoana ianao? ah? Oay, efa teto alohako teto le tovovavy fa zany variana. Andray, tsara tarehy anga izy zany e. Miaraka amin'le volo coupe carré sy le robe misora-boninkazo. Lasa izao eto akaikinao eto ange ahy e. Ao raiso aloha ty champagne ty. Niady vaimena no alaiko. Oay, tena azafady fa variana. Za nge tsy dia misotro e. Izy troy aloha dia ndao aka toerana eto tsika e. Ientso aloha ny anarako e. Aintso Andriamampandry. Hafa kely indray zany anaranao zany ah. Tena mampandro mihitsy. Ny anjara mampionina. Fa mba taiza ho any nahazoanao ny laharako e. Fa nga dia tena misy dikany be aminao ny fomba nahazoko ny laharanao e. Tsy aloha zavatra hafa nyresahana. Tsy hoe misy dikany fa mba mahagaga fotsiny ka. Ary moramora ihany aloha ianao amin'ity divay sotroina ity fa toa teny efa misasaka sahady le tavoahangy ray ah. Mamoandray nge ianao e. Non. Tavoahangy kely tiako ve dia. Fa inona kay no mahatonga anao misotro toka toy izao e? Anga ianao manana olana tena mavesatra sa dia hoe rendrarendra fotsiny? Non, tsy zany ry anjara. Tsy zany fa sarahany fofom-batoko ange ahy e. Sarahany. FM 103.4. Tena velany fa tsy tia atsonony izy. Dia zany mihitsy ve no antony? Dia maninona nefa raha tsy mivary lava ohatran'izao e? Ka ohatran'ny mahafinaritra angely izy. Ao fa efa hiala mihitsy izao ka. Efa hiala mihitsy izao. Any ah. Ohatray marina. Totorana indray ty marina. Tena avelako eo ka. Za no tara fidirana miasa eto. Kay. Tena marary be izany lohako izany. Ay. Kay. Sotroy foana ny alikaoly e. Sao ny vokany. Marary an-doha. Tonga indray izay entsosiny menomenina vao maraina.
ny olona efa maharary. ka zao no alehany rehefa diso mamy foana e fa tsy mba mety iova mihitsy ve ndry ity e. Ka zao ny vahaolana hitako fa mety amiko aloko. Tsy aminareo nge ilay toerana e. Tsapako tsara mihitsy ny mahazo andry. Fantatro hoe mafy. Fa na izany aza mba tsy njovy ny fahasalamana no avindry tsy mijanona nge ny fiainana riaitso e. Endrea, afa tsy njovina ny fiainana. Fa mba namboary lasopy amin'ilay fanaondriny aloha fa tena mamaifay be mihitsy izany no vavoniko. Efa io ambony latabatra akaikindry io e. Saotra. Fa izandray koa moa izany ilay olona nanatitra ndry omaly iny. Ndry aloha dia mbola hoararotin'ny olona amin'ity torany toaka lavy ity e. Entsokoa izany. Namako re iny a. Namana mifampitarika amin'ny ratsy. Dia miteny azy izay a. Raha namandry iny dia saivy makaty amiko aty. Fa saina makaty ahoana koa fa entsoa ve maninona e. Sady tsy mifampitarika amin'ny ratsy izany izay. Sady za koa nge efa olon-dehibe e. Ka na olon-dehibe na efa antitra raha mbola zandriko dia tsy maintsy bedesiko sy anariko e. Ary manaraka izay teniko. Ndandry mandeha miasa any dia avelao anao izay tiako. Zao aloha ny tiako dia ataoko. Andeha hiasa aloha fa mbola tsy tapitra akory ny resaka. Dia ao anaty ranjara totaraiky be lava tafaverina maly avy tany amin'izay nandehan'ny latany. Fa izinona? Nisy olana angasa raha se fitato efa tsy nitsahatra ny nanontany eo aiza lahy. Ngaly ity tsy loza. Fa loza ahoana? Fa nisy inona? Tantarao aloha fa liana amin'ny bandy. Loza ho hitalahy. Le zany voaka omaly iny ange ka natsolo le vehivavy tamin'iny e. Ay? Nasainy namonjy azy teny an-tanymena. Dia inona hoe lavarady no tazomin'ny tany aho. Avy eo izy mbola mamy dovay indray. Voatery aho nanatitra azy hatrany an-tranony. Dia izay nataraiky aho. Le tompona andraikitra tao amin'ilay toerana nandehananay koa moa niteny tamiko fa iantsony polisy hony aho raha mamela le vehivavy amin'izao eo. Dia inona moa fa tsy maintsy nanatitra azy aho. Aso fahitako tao anaty poketra ny karapanondrony dia hitako tao ny adresiny. Tena loza marina. Tena nijobo karabako tena lazany ko. Tonga indray le tisan'ny fandrabirabiana. Fa sao dia lahy tokoa aloha no nanomeny laharako tany aminy. Sy mpambola tsy niresaka tamiko na indray mandeha kory aza ve le tsy dia amin'ny fomba ahoana ny hanomezako azy ny manlahy. Ka tena mahagaga ngely ity fa fantany nimeroako e. Nilaza mihitsy azy izy fa hoe betsaka ho no momba hafantany fa tsy nety nilaza an'izay fomba nahalalany an'izany mihitsy moa izy. Mitandray miala fa sady mpitsongodia koa izany ny ankizin'ny lako. Fa ankiziko ahoana koa moa e. Tsy ankiziko izany iny e. Fa miteny an'izany la fa tena trano be tokoa angely ity le trano nanaterako azy omaly izay e. Izany a? Ny ao anatiny loha tsy haiko fa FM raha ny hitako aty ivelany dia tena hoe lapa be raha ny angezany a. Tena mety zanaka mpanefoefo mihitsy angamba izy iny a. Kay. Nazaka sipa zanaka debo le tira izany ko. Fa saingy hoe sipa tirefy be loatra indray dia izy ko. Ka hoe nitsarahan'ny fofombady nohony izy dia naleo ny vary lavo tamin'ny toaka fa izay hono le tsy mba vahaolana hitany fa mety e. Dia maherezy aloha raha izany ko. Fa andao amin'izay aloha tsika ao any amin'ny salle de réunion fa efa tazako nakandao ny ekipa ivory e. Andao ary e. Sady ho ela izao ny fivoriana androany a. Maizina indray vao tafody an'io. Aindry efa ato. Ie. Reraka izany e. No dia aloha mihitsy andro any fa mila miresaka tsika. Fa inona koa tia mampiketroketoko andry? Fa misy inona indray? Henoko daholo ny resaka nataondrehany anjara tamin'ny atoandro iny. Fa maninona moa izany izy ny tsy avelandry fanerasera amiko intsony? Namako ange iny e. Ay fe. Ka tsapako tsy mahasoa andry ny mifandray aminy e.
Ary efa niteneniko andringa izany fa ndry mafoloka naleoko tonga dia izy no nitenenina. Mino amatsy fa ho mora tenenina izy. Ninona ataondry dia za tsy maintsy mifandray aminy e. Na dia ho sakanandry aza namako iny. Hita andry izany zao niova mihitsy ndry hatramin'izay nifandraisana tamin'izay. Lasa mafolosy be famaliana sy nikitakita mampiaka-peo. Izay no antony tenenako fa tsy mety ny fandraisandry aminy. Tena manimba ndry mihitsy. Tsy iza manimba ary tsy zazakely koa ranga. Aleo aho anao ny fiainako. Efa impiry koa moa no miteny andry fa aleo ahiana malalaka arak'izay mahafinaritra fa aza didiana amin'izay ataoko. Afaka minamana amin'izay tiako aho, mifandray amin'izay tiako ifandraisana, mandeha amin'izay toerana tiako aleha. Tsy tiako mihitsy ndry andidy sy hanapaka amin'izay rehetra ataoko. Ohatran'ireny hoe zaza vao miala sakana ireny aho amindry. Ataoko angamba fefa ho 5-20 taona zao a. Efa afaka misafidy malalaka an'izay fomba hitondrako ny fiainako. Dia efa tsy azoko ahitsitsony izany ndry. Mbola zokindry ange tadidio izay. Dia raha zoko dia maninona nefa e? Samy manao izay mampety amin'ny fiainana faza mifampilavaniny mihitsy Tsy maintsy miteny aho e. Na faly ndry na tezitra tsy maintsy masika raha misy zavatra fantatro fa mety hanimba ndry. Ary amin'ny mahazandriko andry dia mila miain'ny teniko ndry. Ataoko angamba fa tsy hiverina amin'izay teniko izay tsony aho. Mazava izay. Na hiverina na tsy hiverina amin'ny teny indrindry dia za tsy maintsy manao izay tiako e. Ary eo koa ndry fa leo be amin'ny resaka amindry eto. Ho an'ireo ny sakafo fa za tsy hinana. Ndray. Zany raha mba nasiany dikany akory aho. Tonga dia lasa izy nakany anefiny. Sady mbola nakaratony mafy be ilay varavarana. Marina tsy simba mihitsy ilay izy teo. Tena niova mihitsy iny ka. Marina e. Fa ahoana ity elahy fa nisy inona ny tao mitapina be ohatran'iny tapitrandrany lahy ny anjera sanany iny. Gara hita letsy e. Tena vomafy mihitsy aho. Fa ahoana? Fa nanahoana aloha ny fivoriana tao e. Ahoana hoe DG tamin'ilay zanandeha iny? Ny fivoriana aloha nizotra tsara e. Aie. Efa milamina raha ny amin'ny fifanarahana iarahana amin'ilay mpiara-miombona antoka iny. DG indray toa nisy resaka firy fa hanyteneniny tamiko fotsiny dia hoe ahoana? Milalala miaraka ao amin'ny ressources humaines fotsiny ny andro tsy asany lahy. Izany hoe avadika congé zany e. Zay vao milamina ny saiko. Marina letsy tsy efa nahatahotra. Fa misy inona ity tena loza ngely le tsy nahazo aho e. Dia tantarao ary hoe zany nahazo an'la zany fa ohatrany liana be azafady tokoa aloha letsy fa zao vao nandalo taty fa tena mbola nisy iraka nampanaoviny DG anangy teny vato teny e. Tsy olan'izany letsy e. Ka zao any nahazo aho. Loza tena azafady aloha raha mea fa tena hoe loza marina ka sara tsy maty tany lahy. Tonga indray le mpandrabiraby ty a. Elahy aloha mbola konondreko ny afaralahy. Ny olona efa zany no mahazo mbola iomehezany lahy ihany. Ka sendranahy azy lahy zany sao kosa aloha ny fiainan'ny lamba tena misy sakay tsara. Misy sakay ahoana lity e. Fiainana efa mila irodana amin'ny ataony ity ve dia mbola zany ihany ny vavalahy. Ka rehefa tsapany lahy fa mirodana amin'ny fiainan'ny lahy, inona ny tsy ialana aminy? Tsy pahoan'ilay ty a. Sady nara mbola tsy miaraka, tsy hitako izay olana, aza resahana tsony. Ka ny olana ngely etsy dia na dia te hiala mafy aza aho dia fa tara loatra e. Fa tara loatra ahoana koa ity? Io indray lahy fanomboka. Fa ny tsy azo lahy ngely etsy dia zao hoe inona ny tsy azoko? Lasa manam-pitiavana azy aho. Tsy haiko fa rehefa miaraka aminy aho dia soriana foana amin'ny ataony. Kanefa rehefa tsy eo indray izy dia tsapako banka tanteraka na ny tontolo androko aza. Tena love le akamako le ty e. Zay vao tsapako maivana ny lohako fa
Maly iny izy tena mbola narary mihitsika. Soa koa fa natory taty le ridy iny maly alina dia mba hanisy nanampy tamin'ny fandrahoan-kanina. Raha tsy izany angamba dia tsy ny sakafo indray. Maly mantsy tena mbola tsapako marary mafy le lohako. Be loatra koa moa le rano voaka taminy no le ratra nahazo ahy. Ary aleoloha mba hipetraka hijery film tsara fa tsapako toa efa ela tsy mba nanao an'izany ka. Fa tena tsy maheno moka miodiody tokoa aloha na dia iray aza. Tena mandaitra le odi-moka France Corse natorin'le sokony aintso. Ary misy hanitra isan-karazany kay izany izy tony a. Manto izao ity hanitra ny safidiako ity. Miloko maitso ny fonony. Arakaraka ny karazany hanitra anana ny lokon'ny fonony. Namana tsy mifandao tsony tsika manomboka eto ry odi-moka France Corse fa tena mety amiko ianao. Oay, ary manenoko iny finday ako. Zavarina mijery film eto. Iza hono izany miantso azy zany. Oay, iaintso ty. Allô, raisina aloha. Allô? Bonjour Anjara. Manao ny ianao izay fa sitrana? Bonjour aintso. Mbola somary misy manaintaina kely ilay fery fa zaho efa tsy maninona intsony ka. Fa misy inona no miantso ahy ianao? Nga zaho tsy mahazo miantso raha tsy misy antony ka. Bedy. Zaho moa angano teny hoe bedy fa gaga fotsiny aho ka. Nalahelo anao dia mba niantso. Sady henoko daholo ny resaka nataony Intso taminao tamin'ilay tao amin'iny. Masika ohatran'iny foana izy hatramin'izay tsy nahateo any dada sy neny izay. Fa raha mahafantatra azy iny ianao dia ho hitanao fa olona tsotra be sy tsara fanahy iny. Zaho moa nga maninona amin'izany e. Rariny izy raha sarotiny aminao satria zandriny ianao. Ary tea mihaino mibangana avelan'ireo ray aman-dreninao izy. Sady raha sanatria misy mahazo anao ange dia izy no hijaly sy alahelo voalohany e. Fitiavana daholo no mahatonga azy ho sarotiny aminao ry aintso ah. Fitiavany ianao tsy aharoa irery. Fitiavany ianao tsy ho simba na ho ararotin'ny hafa amin'izay mety ho fahalemenao. Eno ahy e, fantatro ange izany fa indraindray koa mba mila fahafahana kely e. Fa tsy dia tena hoe hiresaka an'izany ange ny antsokanao io izao e. Fa inona marina aloha e. Dia ho ny alahelonao ao fotsiny ve? Tsy mino ah. Hiaraka aminao aiza indray izao no tianao? Fa nga moa dia hoe rehefa miantso aho dia hoe hangataka anao hitondra mandehandeha foana kosa e. Fa izao, aniverserako amin'ny lahady izao ah. Dia manasa anao mba hisafidy toerana ray andehandehanantsika. Ataovy izay hahatonga ny ho androko io tsy ho hay adinoana. Izany ah. Jereo moa izany iziko. Izy zao ny tompom-pety dia izaho no asainy mba hitady toerana hitondrana azy. Oay, raha iso toy ny fanomezam-boninahitra anao izany. Mandainga kosa ianao raha ilaza fa tsy mahafinaritra anao no mandehandeha miaraka amiko e. Izaho moa nga teny an'izany e. Eny ary e. Ao fa hitady toerana dia entiko ianao. Dia sabotsy alina laza ny fotoana ary e. Mety? Mety be izany. Izay rehefa bebe ianao, bonne sahady. Dia aiza re izany ny tondrako an'iny e. Fa ho hitako eny hevitra e. Fa inona aloha no ataondry aty ampiasako aty e? Misy tsy metimety angano toe batandry? Misy marary? Fa rehefa misy marary ihany anga vao afaka mankatia? Zanga moa no teny an'izany e. Fefa ela mantsy indrino hoe nakatika nefa tsy misy antony manokanako. Ve, ka lehibe amin'janona ao an-trano fa tsy misy atao mihitsy dia nalaoko nakaty. Aza atao mahatezitra indray aloha ty fanontaniako ty.
fa maninona ho andriny tsy miverina miasa amin'izay efa mba 5 volana angeka izay ka maninona raha mba mamadika pejy dia miatrika ny ho avy a ny lasa angeka tsy hiverina intsony fa efa izany izy hoe lasa izany ny fiainana mitoy foana. Tena aleo mihitsy aloha tsy resahandrehan'izany hoe hiasa izany a tsy mbola vonona ny saiko ary tsy misy hidirany lasa mihitsy ny antony tsy esako sady vo 5 volana koa izay aminareo izany no hoe efa fahamiko mbola hoe vao. Ay eny ary kanefa raha tapa-kevitra indry dia afaka miasa ato amin'ny kabinehako manampy ato. Endrea efa ahoana aloha programa andrirapitso hoe izay koa no tena antondihako io. Miditra am'roa anio any amin'ny hôpitaly a dia garde ary rapitso am'roa indray avy ao mirava. Aiko angefa tsy ngeritaona naterahindry rapitso fa tsy afa manoatra koa amin'ny asako efa nianianana mantsy izy ity ka tsy azo ataoko toto. Za moa ngama ninona amin'izany fa mba hitako an'izay ho ataoko rapitso mahatonga manontany. Ataovy izay mahafaly andry kanefa tahandremo indray sao dia mamy be oka mba tsy hisotro mihitsy indry rapitso ny ariva rehefa tonga mandeha resto sika mba makalaza azy. Mety rehefa tsy hisotro arampitso fa andeha aloha fa mbola misy zavatra jereko ary amin'ny botika ary masotoa miasa dia aza donoina misakafo so rehefa miasa eo ka misakafo indray ny tsy atao aza manandry fa efa misy sakafo ny komandiko teo ka ay kosa miandry aso divrena fotsiny asisa dia indry koa misakafoana tsara dia aza misotro alkôla ho afatra farako tsara mihitsy izay. Endry baba entso mahafinaritra kosa ny toeran'izanyko ianao izany efa pakaty dia izy no efa nentanao taty fantaniana re zao maninona aloha raha makafy fotsiny ka tiako fantatrako valio aloha dia izay avo ankafy aingana zasiny rahalahako izay ny pakaty toerana falehany aty rehefa teo ireriny izy na makamaka saina dia ina koa izao mampisendy be anao oatra izany anga mampalahelo be ny fakanisany aty ka tsy mifakanisany aty no mampalahelo hafa tsy ahafahany makaty intsony na hoe irahanay makaty intsony fa maninona reo ny tsy afaka mankaty miaraka ntsony angatsy mipetraka aty intsony izany rahalahanao izany ie tsy mipetraka aty intsony tokoa izy efa ny findramonina lasa lavitry ianao koa izany fa nga rehefa mifindramonina dia tsy afaka ny miaraka intsony rehefa tonga mitsidika anao aty indray izy dia manararoatra miaraka mankaty nareo tsy sarotra nge izany tsy sarotra hoe ianao fa tena sarotra tokoa satria raha mba findramonina toeran-kafe eto an-tany ihany izy dia ho azo tanterahana izany fa saingy mifindраmonina any amin'ny mandraka izay izy dia tsy misy azo atao intsony ankoatra ny manembona azy sisa ay tena azafady fa niteniteny foana na moalahelo tao anatinao indray tsy misy adosoanao izany ka ianao aza mba tsy nahafantatrako sady fiainana daholo izany tsy maintsy hatrihana fa efa hafiriana izany izay no nahalasan'izany rahalahanao izany 5 volana teo angamo izay lavony ny aretina izy izay ny antony nahafaty azy raha ny tena marina koa dia tsy tena hoe raha laharay tampo amiko izy fa akozaiko fa izany hoe lahatokany ray aman-drenina iavy izay ka tsy mba nofankafoy miara lehibe mihitsy aza fa noho nianatra teny amin'ny oniversité vao tafasara toerana satria izy nandeha nianatra tany États-Unis moa za tao a France ay ve ary ka izy nanao fianarana tany ivelany tsara be izany ka mba nahazo bourse dia afaka nanao sady mbola nampino ray aman-dreny io rahalahy kokoa dia tena nanararoatra hatramin'ny fahakeloko mantsy dia efa nondraisiny ireo dada tosiny amin'ny troako ireo tony ny zanany mihitsy
dia toy izany koa le rahalahako. Zany tsara fanahy kosa ry zareoko. Fa iza ho any anaran'izany rahalanao izany e? Iasina. Izay ny fiantsoana azy. Mitovy taona amiko ihany izany a. Tena mbola tanora mihitsy izy no laza. Mampalahelo izany. Way, fa efa atoandro be ka izao fa tsy aleo tsika misakafo fa za zany tena efa noana be mihitsy ka tsy nanadino divay ianao a. Misaotra fa tena nafinaritra be mihitsy ny tontolo androko androandro Anjara. Tena faly a. Zany a. Tsy misy isaoranao ny amin'izany fa faly koa rehefa faly ianao e. Sady mba nila nakarivotra kely koa fa teny efa ela koa any tsy mba nandehandeha. Za nge efa miteny aminao e. Afaka mandehandeha foana tsika rehefa afaka ianao. Na koa maka congé ianao dia mandehandeha tsika. Hafa mihitsy ianao ty ka. Marina e. Maninona indray? Mbetika ianao mahafinaritra dia mbetika ianao mahasosotra. Dia tsy tianao. Za kosa mahafinaritra matetika e. Indraindray ihany vao mahasosotra. Eno e. Fa mba saika an-tany ary aintso a. Alefaso ny fanontanianao Andriamatoa. Inona tianao ho fantatra? Inona no andraisanao ny tiako lazaina dia hoe inona izany ny fifandraisana misy eo amintsika. Fa ngah mbola tsy hainao foana e. Inona izao no tianao? Ka tsy haikoko. Anadahanao ve ny fandraisanao ahy sa namana sa olontiana sa inona? Ka tsika efa miaraka toy ny mpifankatia. Tsika nge efa couple. Tena marina ve zany ry aintso a? Fa manana ihany anga zao poziko izao. Ka ianao aza mifanidika beko. Se zao a. Aleo atao hoe miaraka tsika. Dia amin'izay ianao miaraka mandehandeha amiko foana dia mikarakara rehefa le samamo iny. Tena tsy azoko intsony izany ka tsy mila azonao izany e. Tsy voatery ho azonao. Ary ao fotsiny. Way, izay fa efa eto am-bavahadinay kay a. Merci beaucoup tamin'ny androany a. Miteny anao programantsika manaraka. Bye Anjara. Bisous toraka. Bye. Tonga dia lasa izy marina. Tena tovavy hafa kely iny ka. Dia tena hoe arahana amin'ny onjany araka ny lazainy tokoa. Kanefa indraindray totazako eny amin'ny masony fa misy vesatra lahelo tsy mety afaka mihitsy ao anatiny. Izy toa tsy mba mamboraka ny alahelony mihitsy. Aleony aza misotro dia tsy mijanona raha tsy mamo. Aleo andeha hody fa eto dia variana eto fotsiny a. Voaingana ny faneraserako taminy ary tsy nisy an'izany aintso be voky izany fa resaka ny oentin'ny nanadalàna ny tato fotsiny izany dia nenalefaka ihany izy avy eo ary nyteneniny ahy fa mandalo olana lehibe aintso. Ay. Fa nampitandrina fotsiny izy ny amin'ny tsy anadalako fotsiny any aintso. Raha tsy izany dia mety farany fanagadrana hono raha misy mahazo azy. Ay ve ka zanaky ny DG antsika ihany zany ty sipadalainy laty e. Enjana indray zany a. Tsy tena hoe zanana angely ty fa zanadralany e. Efa maty ireo tena ray aman-dreny niteraka ny aintso. Dia niraisiny ho toy ny zanany izy mirahavavy. Ay ve. Ary mba ahoana ozy amin'ity tapikandro laty? Inona moa letsy no lazainy eo fa hoy fotsiny izy hoe raha mila remboursement dia omena ny ekipa finance sy ny ressources humaines ny facture rehetra. Aikosa. Milay zany e. Fa andeha ao amin'ny DG aloha hitondra indray dossier reto sy ny aviny ka. Ok letsy. Ok. Misaotra anao aloha ry Anjara nanaiky ny fangatahako ny eona aminao a. Tsy misy isaoranao zany ka. Ataoko angamba
mahakasika ny fifandraisako amin'ny aintso zandronao no anton'izao fionan'izao a sa ie ny mahakasika an'izay mihitsy no antony. tena mialatsiny aloha madamy Enjo fa aza mbola tapahanao aloha ny teniko e. Mahakasika ny fifandraisanareo hoy aho. Tsy azoko fefeny aintso tsy hifandray aminao. Ianao koa tsy azoko fefeny. Sarotra moa izany le miteny anareo raha ny tena marina e. Tsapako koa anefa fa nisy fiovana teo amin'ny aintso hatramin'izay ny fandraisanareo izay. Lasa mba misy fotoana izy miranendrika, lasa mba miresaka matetika, lasa mba miena ihany koa ny fisotroany. Mino efa noho ny fifandraisana taminao no anton'izany rehetra izany. Ka noho izany dia mamelanao malalaka hifandray aminy aho. Ka anefa tandremo fa raha misy mahazo azy kosa dia ianao no raisiko tompona andraikitra satria ianao ny fantatro fa mifanerasera aminy matetika. Tsy dia manana namana firy mantsy izy iny hatramin'izay. misaotranao ana metraka fitokisana tamiko. Fa tsy midika akory izany hoe mahatoky anao 100 isan-jato fa satria tsapako fa mahafaly ny aintso ny miaraka aminao dia tsy maintsy miezaka ny atoky anao eny rariny ianao raha toka mbola tsy mahatoky satria voatsela akory no faneraserako tamin'ny aintso. Amin'izao fotoan'izao koa efa maro ny mpanararoatra ka tsy omeko tsiny ianao raha toka sarotiny aminy. Mandalo olana lehibe mantsy izy iny ka atahorako sao dia anao tao foana raha mbola koa tapaisiko amin'ny fibedesana indray ny sainy. Sarako azy izy tsy nanana heritreritra ny hamono tena kanefa na izany aza mamono azy tsy kelikely ny toaka sotrony. Mino anefa fa hanampy ahy ianao mba hahatonga azy tsy hikasika an'izany tsony sady mba hibanjina ny hoaviny indray. Tsapako tokoa fa tena manana olana izy. Tsy mbola tena ny tantara izay tena tsy zakany anefa izy fa anao an'izay azoko atao foana ho fanampiako azy. Ok, saotranao any amin'izany. Fa aleo aho andeha amin'izay aloha fa mazotoa ianao mbola maika andeha ho any amin'ny hopitaly mantsy ahy io. Ohatray ny sakafo reto tsy lany akory nefa ianao andesa any. Tena efa tara fa tsy olana izany e. Fa aisary anjara mbola tsy tonga ihany nefa efa niteneniko mafy hoe amin'ny roa ora izy ny tokony ho tonga aty. Izao nefa efa mitelo latsaka fefana. Marina tsy efa nomboka ihany ny fotoana. Tia mihitsy aza ny tompona andraikitra fa iantso eny ary tompoko. Efa tokony miditra ao amin'ny salina hony aho miomana sy manao test ny instrument rehetra. Tena aloha miditra fa manjary taraiky fanomboana ka sao fa efa niteneniko izy hoe salle D2 misy ny concert androany. Tena taraiky be amarina. Taraiky tao anaty embouteillage avy eny Ambohimanarina kanefa aty Antanimena ny concert nyteneniny ahy. Zaho koa mbola nijanona ny vidy voninkazo araka ny nafarany aintso nefa jereo reto izy fa mitady ho simba amin'le za mandeha mafy be. Marina tsy ho singa andray sisany voatondrako ho azo raha izao no mitoky. So fa efa kaika efa eto ambavahady eto mihitsy. Salle D2 izy izay. Hitsika e. Aleo miditra moramora. Tena efa manomboka. Eny e. Aleo tara toy izay tsy tonga mihitsy. Tena tsy misy toerana ho atsony izany aleo izany mijoro eto fa manjary manakotaba olona efa mifantokako. Ary tena mahay mitendry piano nga izy izany. Marina tsy tena mametsovetso ery izaty hira tendry eny. Ndray izany endriky aintso ao anatin'le akanjo miloko manga mamirapiratra toy ny
lanitra feno kintany voaravaka reto kavina sy rojo mifanaraka amin'ilay akanjony. Na olakola ny volony na dia fohy aza ary tena manendrika azy tanteraka. Tena tsara, kanto, mambabo fo saina. Oay, tia talako. Ave za ty efa eto alohan'ny aintso eto fa tsy tonga saina mihitsy e. Tsy tsaroko akory na ny nandro soko hatreto aza. Tena revo tanteraka ka tsy tsaroko hatramin'izay ataoko tsy ho marina. Tena variana be anjara izany. Hitako ny tsy tsapany akory aza hoe mandeha miadana manketo alohako eto izy. Anjara, tao variana be ianao. Oay, azafady, mahasondriana loatra ilay hira nitendrenao ka tena tsy henoko akory aza hoe efa vita ilay izy. Fa tia misy voninkazo anao. Miala tsiny fa singa andray sisa ny tongako. Andray, misaotra. Tsy misy olana na singa andray aza satria singa ny iray tena tsara no nomenao aho. Ary ndao aloha tsika andeha ho ary amin'ny grande salle fa misy cocktail ao. Ndao ary e. Manao ty ry Anjara. Nisy sipiny ny fanao fotoana tamin'ny lahy tamin'ny herinandro teo amin'ilay resto Tetsambato mitsangana. Iza ity? Tamin'ny herinandro? Zokony aintso ity iny e. Ay, nisy zavatra nilany ahy dia ny fanao fotoana tao izay. Manana cabinet médical izay izy iny reka akaiky ny fiangonana tany Menery. Atao tokoa ange izany nanao passement an'ilay lohako iny e. Fa tena manjaly ity a. Efa misy bandy miaraka amin'iny angaly ity sa? Haiko indray ny ao an-tsain'ny lahy. Zaka ny lahy letsy iny e. Le ty aza saro-piareo le ty a. Sa tsy mba mety amin'lahy hoe tsika mitsamy fa dia izy rovavy. Tsy misy resaka sarotam-piaro izany fa masika angely ity iny e. Hitako amin'ny fomba firesany fa sady masika izy no entotra no tsy mahatokotoko lehilahy. Kay. Ary raha ny hoe misy olona miaraka aminy tsy dia haiko loatra ndraika. Ny momba ny aintso aza tsy dia mbola fantatro mazavako ny maika fa ny zokony. Ny any tena azoko antoka aloha dia zanatra lahanteziantsika izany izy rovavy. Ay, tokoa moa. Tsy problème izany e. Tairo mba menoma ny fotsiny ary ahy. Sa tsy manana lahy? Tena tsy manana letsy fa raha tena tia resaka aminy lahy dia mandehana makeny amin'ny cabinet médical mitsinjo fotsiny a. Dia mody manao marary lahy amin'izay tafaresaka aminy. Izy mantsy toa isa-maraina no ao amin'ny cabinet io a. Rehefa riva kosa indray dia eny amin'ny hôpitaly. Tokoa le tia. Ary alaka kay fetsy any a. Fa tena izay mihitsy ny ataoko. Sady tsy miandry ela fa alao tonga terapia tsy maraina. Avy any vao maka aty ampiasana. Ohatran'ny tena milaza ny fiainana izany a. Le tiako olo ty tena banditsy. Fa dia efa miteny Allah nefa izay a. Hoe tany ireo manondrana any ka ampisy fiantraikany amin'ny fifandraisako amin'ny aintso a. Laza vao maika tsy ahatoky atanteraka eo izy. Tsy tatra lahy, fa raha iny kosa aloha ny zakako a. Tena tonga dia endry be amin'izay a. Sady ho alaiko vady mihitsy ny tia. Aiza indray no ahita zipa manja be ohatran'iny. Sady amin'izay dokotera. Tena kosa angely ity izany e. Eno aho fa mampitandrina fotsiny a. Otry iaintso ty miantso aty. Misy zavatra mpanaovy andray angamba. Aloha raisina fa sotezitra eo iny. Allô? Bonjour ndry. Allô, bonjour Anjara. Manao inona ianao zao? Vao tonga tao trano avy niasa mihitsy aho dia
voahandro sakafo fa salama avy aloha ianao e. Salama be aka. Dia mba mieritreritra avy ianao. Tsy mieritreritra ka. Andray, dia tsy mba ataonao anaty eritreritra ao kosa ve a? Laingako izany e. Inona ary ny azoko atao andry aloha e? Tonga dia fantatra be hoe hangataka zavatra. Ie? Ka zaho ary manorata taratasy mirakitra ny fihetseham-pon'la rehetra ho aho fa hanao toy izany koa. Sorato tsara no sady kalio ataovy mirindra tsara. Dia amin'ny alady amin'ny roa alevo aty an-trano fa misy toerana hitondrako an'lahy. Zay Ae, eny ariko. Baibay antsara. Bay, tonga dia nitapahany le antso. Mba hafa indray ny fangatahany tamin'ity ka. Manorata ho izy taratasy mirakitra ny fihetseham-ponao ho hafa. Mba hanoratra ihany koa izy dia amin'ny lahady ny fotoana hitondrana azy. Amin'izay indray nitsondriany mafy hoe soraty tsara no sady kalio tsara. Inona moa izany fa dia hifantoka amin'izany indraiko. Fa mba aiza ho aty toerana hitondrana ho aty ry aintso a? Toerana fahazazako aty. Rehefa fotoanan'ny fialan-tsasatra iny dia entin'ny dada sy neny mangaty izay mirahavavy. Ary tsy mody izay raha tsy tonga ny fidiran'ny mpianatra. Dia trano kely ity no fivantananay tamin'izany ary misy zaridaina izay ao ambadiky ny trano ao. Tena tsara sady tsara rivotra ery izany a. Andao ianao raha hijery an'ilay zaridaina kelinay? Ay e. Andray, mahafinaritra be. Ary misy sale kely ka itsy aloha itsy a. Ie, salena mpanamboariny dady io. Mahafinaritra ery izao no mipetrapetraka eo amin'ny sale io rehefa le harivariva iny a. Izany hoe mety be moka be fotsiny no le izy faritra misy zava-maniry. Mampiasa odi-moka France Colsa fotsiny dia milamina e. Drais. Tokisako feno kosa aloha ny odi-moka France Colsa e. Sady mirehitra mandritry ny ora maro izy a. Fa hitanao? Nitongina amin'ny rahavavy tamin'ny dada mihitsy io chalet io satria rehefa le milalao iny izay dia mamay be mihitsy. Dia nasaina nasiana toerana azo andrahoana sakafo satria izay mpanotsy konokonona tamin'izany. Efa nasiana fitaovana natokana ilalaovanay mihitsy aza aty. Dia nanana saribakoly kely koa izay dia ineny nanjaitra ny akanjony. Ay, dia nividianana masinina kodra koa izay roa vavy dia samy mba niezaka nanjaitra na dia tsy mahay akory aza. Tamin'izany ny fiainanay tena nafinaritra. Zaho toa tena banga loatra. Aza dia misendo sy malahelo toy io moa e. Raiso amin'ny lafy tsarany avokoa ny zavatra rehetra. Eny fa na dia hoe tsy ho intsony azy ireo ray aman-dreninao dia mifalia fa ny zokinao mbola eo. Dia za koa ny mbola eto hoe mampifaly anao sy azonao adalaina foana. Fa raisiko amin'ny lafy tsara ny daholo e. Fa nentinao ilay taratasy Ie, noentiko ka. Ty tonga dia ho vakianao eto anga? Tsy ho vakiako izao ka. Ho ataontsika ato anatin'ity vatakely ity. Dia rehefa inona izany vao vakiana ka? Afaka herintaona dia ho vakiantsika. Tsy azoko. Fa afaka herintaona ahoana koa? Dia raha simba ao ireo taratasy ireo na misy mahita? Aza manany amin'izany ianao satria nataoko tao anaty boaty vy ilay izy dia tsy misy atahorana. Ary tsy hisy ahita mihitsy io satria tanàna mihidy tsara no sady misy mpiambina angety e. Ny mpiambina tsy anketo amin'ity chalet ity mihitsy. Ny lakile an'ilay vata kosa
efa misy toerana fampirimako azy. Raha ny amin'ny hoe amin'ny heritaona indray no amakiana azy dia ko fantatra hoe mbola ho tafiaraka ve isika amin'izany fotoana izany sa tsy intsony. Tena hoenao mihitsy ve no anjarako sa tsy? Iaintso fa manina ianao no miteny an'izany e. Fa ngatsika hisaraka sa tsy tia ahy ianao sa inona ny antony fa tsy azoko mihitsy ange. Mbola ho azonao izany rehetra izany fa za manahy e. Miandro kely ny fiara fanafotsintsika dia mandeha. Efa voahidinao tsara ny tranonareo teo a. Anjara, ndehana mandeha mody ianao fa za mbola hijanona aty. Ohatry fa ahoana ry Aintso a. Fa manina ianao tsy araka amiko mody? Tsy afaka niaraka hody aminao ahy Anjara. Eny e, sady tsy ho hitanao intsony koa aorian'ny androany. Mialatsiny aho. Fa ahoana e? Fa misy inona mihitsy akia? Inona ny olana? Teny ianao anko raha toa ka misy olana fa irahantsika mamahy e. Nisoratako ao anatin'ilay taratasy daholo izany Anjara. Ho azonao eny ihany ny antony fa ekeo aloha izao ny lahatra. Any a? Tena tsy azoko mihitsy angery Aintso e. Dia tsy miaraka intsony izany tsika? Eny, tsy afa manoatra Anjara. Saingy aza manahy fa efa voazavako tsara ao anatin'ny taratasiko daholo izany rehetra izany. Dia amin'izay moa fa efa memaizina ny andro. Eny ary na dia tsy misy fantatro sy tsy azoko akory aza ny antony dia ekeko raha toa ka izay no mahamety ianao. Saika diniko. Aza dinoina fa amin'ny heritaona faha-efatra ambin'ny folo febroary amin'ny roa tolakandro ny fotoanantsika eo amin'ny chalet kely eo ihany. Andro sabotsy izay fotoana izay. Io no fotoana nosafidiako hamakitsika ny taratasy. Noviany dia lasa izy niditra tany an-trano. Tsy nitodika intsony. Ka inona tsonoko moa izany no hitsanganako eto amin'ny vavahady eto fa aleo mandeha. Tena tapa-kevitra ny andeha izany ry? Efa voadiniko tsara ny fanapahan-kevitra kia. Ho fanatsarana no avy no antony andehanako. Eny, azoko ange. Fa ahoana ny amin'ny Anjara? Efa voalamiko raha ny momba azy e. Saingy ny toerana andehanako aza lazaina azy mihitsy a. Mino mantsy fa tsy maintsy handalo any amin'ny kabinet izy na aty an-trano mihitsy aza raha sendra malahelo ahy. Lazao azy fotsiny fa nandeha ho fanatsarana no aviko. Raha toa ka anjarako tokoa izy dia tsy maintsy ho tafiaraka foana izay na dia efa sarahan'ny elanelam-potoana sy ny elanelan'ny tany aza. Eny ary, raha izay no hitandrifa mety dia manaika aho. Ka efa ao daholo izany izay ilaina? Ny passeport, ny billet d'avion? Ie, efa ao anaty poketrako ao daholo ka. Ity valizy ity fotsiny ange sisa tsy vita dia izay e. Fa dia tena entam-be mihitsy koa ange izany entandry reto izany e. Marina tsy ohatr'ireny olona hifindra trano ireny ity izy. Ka tsy vakansa herinandro ange no andehanako ireny tsoa fa ho fotoana lava ka tsy ho entana maro ve no entina. Ny kiraroko, ny akanjoko, ny poketrako. Za kosa tsy andeha hividy indray rehefa tonga any e. Eny e, marina tokoa aloha izay e. Ary efa fantatry ny eny iray hely ve izany hoe androany ny volona indri? Efa nilazaiko azy ka. Efa vonona koa izy ny efitrano andraisany ahy. Dia tena tsotra sady tsara fanahy ilay rafozandrika. Na dia efa ireny aza ny zavanitranga dia tsy mba nanadino andry izy. Marina tokoa izany. Tena tsotra. Hoy foana izy hoe toy ny zanaka vavy tsy mba nanana ny fandraisany ahy. Ndry Tsy nampaninina azy mihitsy hoe any aminy ahy no mivantana. fa na izany aza hampio foana ihany izy na amin'ny resa-bola na amin'ny zavatra hafa. Endry, hiara-monina aminy ve aho dia hitaza-potsiny kosa e. Tsy maintsy manampy azy aho. Efa toy ny reniko angeny nandraisako azy. Fa efa vita reto ny entako fa andao amin'izay raha natitra eny amin'ny aeroport ihany ndrika.
sao dia tareto eny tokoa sady ny fitohanana koa e tsy andaniny. fa inona ly ty mahazo an'lahy ty a hatramin'ny maraina ny dirany lahy manjongotra sala amin'ny akoho voakapoko ireny fa misy inona tsy haiko tsony letsy tena very tanteraka. fa very ahoana fa momba ninona lay olana aloha sa ie momba ny aintso mihitsy fa maninona indray izy misy inona aminareo sa saraka eny letsy ny saraka izay aa ny sarahany moa zany raha ny marimarina kokoa fa ahoana le ty a fa nisy inona ka zay anton'izay mihitsy ny tsy haiko letsy tsy haiko hoe inona ny anton'ny sarahany tamiko tezitra tamiko ve izy sa maninona satria dia tsy nisy fanazavana tsy nisy inona fa dia ny sarahany fotsiny tsotro izao manjavozavo be izy zany fa tena tantara ohatrany amin'ny voalohany mihitsy aloha ka taiza dia ovena no nolazany fa tsy miaraka tsononareo miaraka izay tamin'ny lahady teo dia ohatray mba gravy ko letsy zany tena hoe gravy ny sady hafakely ilahy koa letsy zao a tena verihevitra mihitsy mikorontana ny saiko zany efa nametra ny zokon'ny fitokisana ny amin'ny anapiako azy hiala amin'ny famoiza-poka nefa zao any sarahany ka tsy efa ho fantatra ny zokony koa moa ve zao zany ary raha ohatra ka miverina any amin'ilay toerana nandananareo ialahy dia tonga dia vakina le ty le taratasiny tsy mety letsy zany tanàna misy mpiambina angely ty zany ay sady inona no lazaiko amin'ny mpiambony ao hoe andeha kely eo amin'ny sale eo fa misy zavatra jereko ay tokoa moa tranondry zareo ihany le iziko kinona moa zany fa dia meko an'lamy mahereza ary ho an'lay tia nikaly fa mbola mafy ny azo an'lahy zany rehefa avy eoko ka manahoana tsara indry izay omaly isika tsy tafaresaka tsara fa mbola reraka be indry tsy dia maninona loatra ny aretina to tamin'ilay décalage horaire natory tsara alina mamakoa zany tsy maninona zany are tena nahazo aina mihitsy azako toromaso ange zay fa i mama aloha manao ahoana salama tsara tsy nangina rery ve taty atao ahoana mokina dia mangina aza saingy aza manandry fa tena salama ka salama tsara mihitsy tsara zany rehefa salama mama sady hitako lasa mety hanora mihitsy aza nge izany to sady lasa ny enkena ny volo ny tapahana ny sady nasiana kopo mihitsy tena maneva be mba marina moa ndre koa kida mahita lazainy aoko tena marina nge zany marina tsy olazain'ny olona fizandray ny zokony amintsika tsy maintsy mba mihetsiketsika kia ny fiainana tsy nona mitoy foana miezaka manao izay mba mahafalifaly fa indre ty ny to tena lasa ny aina kely fa ahoana anga mbola malahelo ihany tsy tafavoakary mama tsy nainandrosotoanao tafalatsaka tao anaty famoizam-potanteraka no heveriko tafiarina kinanjo tena tsy vitako mbola mitoetra tao anatiko foana ny alahelo tsapako tsara ny mahazo andrika nefa mitrakafa ny fiainana mitoy foana nge fa vela ho any zany resaka izany fa hoentiko mandehandeha ndry rahariva dia tonga dia misakafo any amin'ny restaurant sika mianaka zay vomody mety tena mety ka tsy maninona mihitsy manararoatra koa fa amin'ny herinandro ny eritreritra hoe andeha hamonjy an'le atelier misy an'le namany dada izy mantsy efa noteny tamiko hoe afaka mandalo any amin'ny fotoana rehetra mo afaka miasa ihany koa raha te hiaraka hiasa aminy ay kosa tsara zany
ataovy izay mety tsy mahafalifaly mbola tanora indry mananjo ny ho sambatra mananjo tia sy ho tiavina ihany koa efa nilazaiko indry moa fa misy tovolahy izay ihany anomboka indray mama mbola tsy ao anatin'ny saiko mihitsy ange izany eno afa mba miteny fotsiny ahy mbola malahelo an'ny aintso foana ve le tehelary anjara adinoy amin'izay le tsy izy fa tsy afotelo volana ve izay sady tsy miantsony tsy maninona efa nandana ny latany an-trano ny vatsy tao ny sady mbola tsy lazainy ny zokony keo amin'io izay toerana nandanany ka tsy haiko le tsy efa tafalatsaka tanteraka ka sarotra amiko le manadino azy efa tsy androko sahady ny atongavany amin'ny heritaona ahitana azy amakina an'izay taratasy ny soratany tena tsy vitako le tsy hitako ny hevitra aloha lahy hitadiavana sipa vaovao ny fanafodin'ny ratrapitio ny mantsy dia fitiavana ihany tsy afa mandala fa tsy maintsy tonga indray le ty sy ny hevitra taingina ny saiko ange ka tsy amin'izany mihitsy le ty tsy mahazo mandaho andramo ihany loha mba hanadinoany lahazy fotsiny nge na dia tsy araka amin'ny olo-kafa azy lahy dia mba amerenana ny sain'la fotsiny afaka no aizatsony koa moa le tsy fa zatao an'ilay vehivavy mampome reny anefa eny le tsy ho hitan'lahy eo fa organizeko tsara ny rendez-vous an'lahy vela kosa nefa mila mezaka eno ary fahonoa miresaka nga lasentso tena nanaiky ny resaka tamin'ny la vely ty izy sika ngely ty mahay mampiresaka fa tena hetitra tokoa aloha izy masitsika firesaka kanefa vo maika manjakely ty tena hoe milay zany ra samy sipy ny alahy hoe moa tsy lazay lafa manjakely daholo zay mandalo rehetra eo fa izy l ty hafa mihitsy efa miteny alahy fa raha ino any zakako dia endry be amin'izay ho hitatsika eo moko tonga ihany ty le andro izay efa tena tsy androko iry eto amin'le salia kely fanaovanay fotoana zao eny ela tokoa vao tonga sainge mba azo lazaina verity ihany nohon'ny fanampindrija raha tsy nisy an'ireny rendez-vous reny dia efa tsy haiko izay nataoko nanalana ny taona iny aiza ry aintsony to tsy mbola tonga ihany za koa moa tonga aloha be koa aleo andrasana kely ihany aloha izay heritoan'izay ara arotro ihany adiny ray zay nijanonako teto mbola tsy tonga ihany izy tena leo raha nga hojereko le vata dia hovakiako le taratasy tsy arotro tsony zay aleo vakina amin'izay lavalava izy zany ho any anjara anjara haiko fa betsaka ny fanontaniana miaoteoteo andohanao haiko fa be ny baraingo tianao izy valiny ato anatin'ity taratasy ity no anambarako aminao ny zavatra rehetra haiko fa fotoana ny fanomezantsika ny anio 14 febroary kanefa za tsy eo anilanao araka nefa ny fanarahana ny hevitra ny tena koa mafy ny hevitra fa ho vitako ny iotra kanefa diso hevitra malemy resy laza taminao fo ny isika ny fanao fotoana voalohany indrindra fa hoe misarahany fofombadiko laingako reny
laingako satria tsy nisarahany aho fa lasa nandao ao any mandrakizay izy. Tsy zakako izany ka ny any hevitra hitako namonoana heritreritra dia ny fimamoana ary dia ireny hitanao ireny. Niezaka ny nampiseho taminao endrika faly kanefa rehefa mahatsiaro azy aho dia manameloka ny tenako satria tsy mendrika ny ho faly aho. Maty noho ny aretina ny taiza azy hatramin'izay toky. Mijaly izy vao maty ka izany no antony nanamelohako ny tenako. Rehefa nahita anao aho nefa dia nitamberina tato an-tsaiko indray ilay endriny. Tovy be nareo ary betsaka ihany koa ny fitoviana misy eo aminareo amin'ny lafin'ny toetra. Tsotra toanao mihitsy izy, malefaka na inampitsika. Ka noho izay fitovianareo izay dia nanapa-kevitra fa izay nirahako nanao taminy dia ho averiko atao miaraka aminao. Izany no anton'ireny fangatahako maro be ireny. Tsapako anefa fa tsy nety voafafako ilay alahelo lehibe tao anatin'ny foko. Tsapako koa fa nampijaly anao fotsiny aho. Noho izany rehetra izany dia nanapa-kevitra fa mila miala lavitra anao. Tsy ianao ny olana fa izaho. Tsy hoe tsy fitiavako anao fa noho ny fitiavako anao mihitsy aza. Dia naleoko aloha mandamina ny amiko mba ho aintso vaovao anao fa tsy ilay aintso rotiky ny alahelo. Ka mino aho fa iandray ianao ry lay malalako. Iaintso andray aivika izany ny zavatra nahazo anao ry aintso e. Nefa dia nikoboninao samirery tany. Za nefa teto foana vonona ny hoe hanampy anao. Eny izay ny safidinao dia ikeko. Ary vonona ny andry anao amin'izay fotoana mahamety anao aho. Tena efa elaka iary aintso no tsy taty amin'ity trano ity ka. Tsy azoko mihitsy angendry hoe inona ny tsy nakanesandry taty mihitsy e. Ny asako akia. Tsy hafananao trano ny asako. Raha tsy hoe ndriny donga anao vakansa kely aty io aza mety tena mbola ho ela vao nakaty Ndry koa izany. Tsy ndry ihany aza ve moa no mpiteny amatetika hoe asa donona mba maka aina kely sy maka rivotra. Kanefa ndry ihany izao tsy manatanteraka an'ireny lazaindry. Ndry koa izany. Hitako. Fa sao dia tokony karakara sakafo amin'izay aloha sika e. Efa ho amin'ny 12 ihany ity ny andro kanefa na vary aza mbola tsy masaka. Sa inona ny tiandry hohanina amin'izao atoandro izao? Tena aleo vary aloha ka. Izany izao no tena tsy ampy amiko. Eny ho aho. Neny Rahelo mantsy tena manao fiainam-bazaka zara raha mihinam-bary. Sady mbola manao régime koa dia tena hoe tsy dia misakafo firy e. Aleo vary dia atao nofon-kena endasina ny laoka. Ampiana lasary karaoty kely. Izany izao no tena hitako fa tsara. Eny ariko. Aleo aloha asaiko mijery karaoty raha soa fa izay izao tsy misy ato. Dia asaiko mividy citron koa izy ho ataontsika jus. Marina tsy ho amorotsika vao hisakafo raha izao. Tsy olana fa mandra-pahatonga an'izay ngefa misy voankazo reto azontsika hohanina alohan'izay e. Voankazo mantsy alohan'ny sakafo mihitsy no tena tsara hihinanana azy. Efa mahay. Ka aleo ary aloha tonga dia ho karakaraina ho atao steak ilay nofon-kena dia tonga dia atokona ny vary e. Soa fa mahandro amin'ny gazy fa raha izao no mbola hoe mandrehitra afo dia tena hariva mihitsy angamba vao vita. Fa hono marina ho ahy e. Iantso any anjara amin'izay ve izany ndry satria efa noty sa ahoana? Tsy mbola tena vonona ny resaka aminy aloha reny soa. Tena mbola matahotra. Fa mbola maratra foana angamba fondry e. Mino aho nefa fa nahitoky aza dia tsy makasitraka ndry ampijaly tena toy izao. Eny e. Aleo aloha makasaina tsara dia hitako eo izay atao. Ary ndry marina tokoa angery Entso. Tao niova e. Niova ahoana indray koa e. Hita fa niovako. Lasa variana amin'ny telefona foana rehefa ilay tsy miasa iny. Amin'izay indray dia misy fotoana mimerery. Asa iza koa izao ilay niantso andreo omaly alina iny. Aizako efa ho adiny iray rangaha teo amin'ny telefona teo ihany. Soa fa reraky ny volona fa raha tsy izany dia niteny rery tamin'ny rindrina satria
ndry efa nisy nampiresaka. I tsy misy an'izany akefa ndry koky Hita mahita fa lasaina resaka asa koa na tonga ela be teo amin'ny telefona omaliny ay asa resaka asa dia ny findrana hevitra mihitsy mangina eo. ndry esy ary jereo ivary io sao dia ritra fa tsy eo ndry manadala io eno ay e eo amin'izay vakiny ty taratasy ny anjary ty so fa tsy hitany entsony nakako azy teo ho any entso iaintso atao anatin'ity taratasy ity no ilazako aminao ny fihetseham-poko rehetra eny raha vao nahitanao voavoalohany iny a dia efa ny tempo anao ny foko tsy ho adinoko mandrakizay le endrikao masika nijery ara sendra voadonako teny an-dalana ianao tamin'iny fotoana iny le feo anao ny kitakita zay vao maika nahasarika taminao mety tsy ino ahy ianao raha ilazako fa ianao ny voaloham-pitiavako tsy dia ndraika tamin'ny resaka fitiavana hatr'izay satria tsy te ho voafitaka no sady tsy te hamitaka amiko tsy inona ny fitiavana dia tokony haharitra ka ny safidy a fa raha tsy endra le olona iray tena hanaitra dia tsy hisafidy ny ity izany mihitsy kinanjo sendranao aho le tovavy indraindray to mahasosotra mahatezitra kanefa rehefa tsy mahita anao aho dia tsapako banga zany ny fiainako tianao ary aintso eny tena tianao amin'ny foko sy ny saiko manontolo aho na dia tsy fantatro aza ny olana nianjady taminao zay nahatonga anao namoy fo dia ny vonina tokoa ny hiandry an'izay fotoana ahasitrana anao vonina ny hanampy anao hanamaivana ny alahelinao sy ny ratranao eny fa na dia tsy nitodika tamiko mihitsy aza ny fonao ianao ny voaloham-pitiavako ary ianao ihany koa no hamaranako azy anjara lay tena tianao andray matoka efa tianao koa asaingy mifona raha mbola mangataka fotoana foana aloha ahoana ny tiampironla rehefa avy eo a tsy mba hanalazy kely ve tsika sa hoe tena tsy afaka letsy androany fa misy olona mifanao fotoana amiko rehefa mirava kosa dia efa manana rendez-vous ny namana dia tsy mba nilaza vaovao mihitsy iza le sipa tantarao kely amin'ny bandy aloha e ko raha tsy hoe isaky ny misy mifanao fotoana letsy dia hoe sipa foanako iza ny malalako mety mba efa niova ny akamako ohatra sa iaintsy mifanao fotoana amin'lahy tsy satroka aza ve moa letsy hoe mba izy mihitsy no mifanao fotoana amiko saingy tsy izy e izy aza fa ho heritaona sy tapan'izay tsy nandrenesako vaovao intsoniko ka iza ary elahy mantsy tsy dia mpifanao fotoana man'olona zany indrindra tao aorian'ny sarahan'ny lasaintso zany nanery an'lahy tamin'le rendez-vous an'lahy reny fa raha elahy manokana dia tsy mifanao fotoana zaniko manginy eo lahy tsy zany letsy fa tonga eto an-tanyrazana leny anytoako a mamany asiny ay dia izy zany no mifanao fotoana amin'lahy raha azoko tsara e sady tena manizingizina mihitsy izy hoe tsy maintsy tonga fa misy olona ho prezanteny ihany koa no androany rehefa izy moa no manizingizina dia tsy maintsy tonga fa ratsy zany dia be tsy voamonomonina mandritry ny herinandro ay le ty mbola bedy foana ka za angely ity nefa niraisino solo ny asiny e sady efa niara-lehibe ihany izay mirahala ka rariny izy raha mitondra ho toy ny zanany natirany ary mibedy ah eno a sady alary zany efa nitondra ny sipa kely mihitsy keo
Fanga rehefa hoe misy hoprezentena dia tsy maintsy vehivavy foana e. asa Iza no mahalala raha ohatra hoe anambady izy dia izay ho vadiny no ampiony amiko. Izy mantsy tena mbola tanora, na dia efa mandrosondroso taona aza tena mbola mahataiza vatana. eno a tia eto fa sipy zany e. Mareniny eo lahy. Ary fa hoe sakendriny tao mibika be ohatr'izao. Marina tsy ohatran'ireny hoe hamonjy fanasana ireny ty paozy miaraka amin'ity roby kely sy kiraro talon be ty. Ndriko ki misy fotoana hovonjeko akia. Dia mianjaika be Siasa be resaki hoe fa mety velosao poziko izao hoe tsy mahasosotra be ve. Mahasosotra amin'ilay mahafatifaty be. Sy mba matotra moa e. Tena marina nge zany e. Marina tsy hitodika any amin'ndry daholo ny mason'ny olona amin'izao. Aza bela zao io ndry Hitaoko. ao aloha mba amboary kely ny voloko ao aorianao fa sao dia misy tsy mety. Efa ho Quebec izao a. Ntro Mihoatra an'izao indray efa anjely retsy a. ndry koa ki fa andrio anga hijanona tao trano ihany. Andeha hivoaka any rehefa avy eo. Misy zavatra ho jereko kely izay. Ay aleo le fiara mainty ao zany no entindry fa aleo le fiara kely indray no entiko androany. Manjary tsy mifanaraka amin'le paozy sa Tsy olana mihitsy ka. Mety foana izay mety amindry. oke ary aleo andefa sao dia taraika eo ka oy aleo hitondra akanjo mafana ihany sao dia mangatsiaka any Aza mitondra dia amin'izay omena indriny akanjony. Toy ireny anaty film ireny kia. lasa fa tsy hainy atalandry eto ka. Taitai kia. Mahazo fafinaretana e. Tena tsara ki ty toeran'ity zaniko. Voaingana ve izy teny ny sokatra tamin'izaho taty farany mantsy a to mbola tsy nisy an'ity a. Ie. Vao tamin'ny herintaona tany ho any mihitsy izy ity no nisokatra. Tena tsara tokoa aloha e. Na ny kady raza tena hoe mahafinaritra be. Eny akiko mpiasa koa tena mahay mandray olona daholo. Izany mihitsy. Fa hono ary mama. Fangahoa misy olona hafa ho avy eo no tao nangataka couvert mihoatra ianao. Fa naniko tsy nolazainandry mihitsy fa misy olona hafa nasaiko androany. Ay, izy zany ry mama. Sa ultima. Ndry koa ke dia efa manao izay mahamianatra. Iza ny mahalalako. Mama kosa ange mbola tanora e. Sadinina moa ny olana amin'izany. Tsy olo tiako ankizy izany a. Eny olona tiako le izy izany hoe tadidindrimo ilay tovolahy notantaraiko indriny foana. Izy no nasaiko tonga aty. Tovolahy tena endry izany a no sady mahay. Nanao fianarana tany velana izy. Anjara no anarany. Anjara? Anjara? Iaintso. Andraso aloha. Fanga mifankafantatra nareo? Hitako ihany ianao marina. Fa taiza foana ianao e. Anjara? Mifonay Anjara. No ny fitiavako anao daholo ny antony ireny. Ary tsy zakako ny nahitanao niezaka nampifaly aka nefa za mbola narahatra tsy nanaiky ho sitrana. Fantatro daholo ange izany e. Ary vonona. Eny e. Efa nivonona ny hanampy anao foana hatramin'izay. Andraso aloha ry zareo a. Fangaho anareo mifankafantatra. Endry mama. Mama. Efa ela aza. Andraso tokoa aloha e. Tena mila fanazavana tsara tokoa aloha le izy e. Ka iza no hanomboka azy? Ataoko fa za angamba no tokony hanao mifankafantarana satria za nge no nanasanareo e. Dia za indray no gaga hoe mifankafantatra ka ianareo. Ka aleo ary mama manao ny fifankafantarana e. Na dia tsy misy azoka aza ny fandehan'ny tantaranareo dia alao atomboka amin'ny fifankafantarana. Ka zao ary. Izy no Anjara ry Aintso a. Ilay tovolahy resahako andriny foana. Dia izy indray no Aintso ry Anjara, ilay tovavy efa nilazaiko anao iny foana koa. Dia mba hazavao amiko hoe toy ny ahoana indray ny fifankafantaranareo.
ao ary fa zany hoe tantara ny fomba nionanay e. Lalandray zany rakizy a. Fa raha azoko tsara nge zany dia hiaintso le efa fofombady ny asina ry mamy e. Dia hiasina zany le tokony lazay ny aintso afoana. Ie, satria toko hiasina ny tena anarany asina fa nafoezina ny fiantso azy. dia izaho kosa ny antso azy hoe toko satria izay no anarana tiany antsoko azy. Tena lalina zany ka. Fifandrofian-javatra ve zo zava-mitrango zao sa Andeha atao hoe lahatra sy anjara angamba. dia izay tokoa angary mama. Tiandre ve aloha ilay toerana natondrako andre mety ritsako zany tiako re a tena tsara sady romantika be mihitsy zay koa avy mba niditra tato amin'ity restaurant ty. ka safidiako mihitsy ty toeran'ity satria tsara toan'lay olona etriko ato ihany e, sady toerana fandanany mpifankatia mihitsy ange ty toeran'ity e. Zany misaotra ary tsara ka tena tsara be mihitsy le hira koa tena hoe mandrotsirotsy ery. Ie fa mahagaga fotsiny ma hoe maninona ny tao tsy misy olona mihitsy ato akoatratsika e. ka natokana ho atsika aloha izy zany androany e. Zany Akoatr'izay keo za dia mbola misy fanomezana omeko anao ty. ino ty ritsa oay o to peratra. Ie peratra iny etiko angatahana anao ravaka ny tokantranoko raha toka sitraka ekeko ritsa ekeko amin'ny foko manontolo io vadinao. misaotra ianytsoa matoke ianao fa hoendry sy anajanao a tsy toy ny taloha tsony aho. matoky anao ange aritsy e ary tianao tena tianao amin'ny foko tsy mijery izay lasanao a fa enao sy no avoko iarahako aminao zao ny masaka atao tsaiko. misaotra ianytsoa ary ao ary ampidiriko amin'ny tananao ty izy zay andray tsara ry le izy amin'ny tananao a. Zany io ie misaotra fa ahoana aloha ny lasantsika n'izao amin'ny anjara namanao e. raha ny amin'izay indray a dia aloha ngamba tena sitsika fotoana manokana mihitsy ohatra hoe amin'ny lahady ariva amin'izay sika no milasa vaovao aminy. aleo ary tonga dia makany an-tranonareo e sa tsy mety dia tonga dia miara-misakafo anysika. Tena mety izay ka ohatra hoe lahady amin'ndraiky be folo eo zany zay ny tonga any fa dia anjara mantsy rehefa lahady maraina tsy manaiky mihitsy raha sy mandeha mivavaka aloha dia tonga dia miaraka amin'ny zany e. tena mety be zany ry tiako ambatoan'iza hoany zany hovadindry zany renitsoa. Oreraka eo foana ianao ry mama fa zaza niezaka ny sikotra aziny amin'izany fa tena hoe mavavy izy e tsy mety ny laza mihitsy. io hitanareo eo ihany izy sady zay mihitsy angamba izy a aleo aloha sokafako. Tena niovy anytsoa aizy izy taloha le mahasitsika fiteny iny zao izy ty to malefaka sy sarika be mihitsy. Ny fitiavana ondro mama mampiova olona ihany koa na tamin'izaho vao tafaverina taty koa aza nge tena gaga fa tena hoe niovika ale izy le manao paozy matotra be iny lasa mihetsiketsika toy ireny tovovavy kely ireny. Mangina aloha ndrivy reto miditra reto ry zareo. mandrosoanareo aza mihafahafa e. ohatray fa kay ve nisy an'izao e ary lange riza tena mamely tampoka mihitsy mankina eo le ty fa tsy Entso fa kay ve rija namany anjara ihany miaraka amindre tena sy ofitantarana mihitsy aloha ka. eno a tena tantarao mihitsy aloha fa na izaho teto akaiky ny lateto foana aza tena tsy naharaka ny fandehan'ny tantara. eny e mety hogaga nareo rehetra fa zao no izy e vao nahitany anytsoa dia tonga dia baby nitateraka ary nataoko izay fomba rehetra ifandraisana taminy izy moa
nasiantsika sy niavina tamiko izay ihany kanefa raha ny tsy namelako raha tsy latsa-pitỳ tamiko dia zao hitanareo zao. Riza koa raha nga dia manao izay mahamenatra ka. Moka zany izy io. Dia tena niova tokoa ilay zoko ka lasa tsy masiantsika tsono mihitsy a. Nareo koa ny feny angamba raka izy dia ny hoe efa anjarany ianareo a, satria na dia ny any anjara sy aintso azany e dia tena mahatalanjona tokoa e. Eny tokoa mba tantara hoe ry aintso. Dia toy izay ny tena fizotry ny tantaranay ry zareo a. Rehefa avy nisehatra zavatra maro izay a, dia tafiaraka ihany amin'ny farany. Asa anjara araka ny lazay mama tokoa angamba. Anjara tokoa. Ianao no anjarako ry aintso a. Dia ianao koa ny anjarako ry aintso a. Efa anjara tokoa ny anareo e. natolotry ny Orange. Ianao no anjarako. Tantara mitohy nosoratany Nova Razavy. Novelomin'ny Naina Rahaingomanana sy Christophe Rabearmanana. Niaraka tamin'ny Louise Ravelsoa, Sylvia Randrenatoandro, Nanja, Nandray feo, Mamy Arvony, Nandrindra ra teknika, Aro, Nana Tontosa, Nanja Razafindrakoto.